Abanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity talata fa 7 ny volana oktobra ity. Ny rapsodin'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe efa feno ny filantsika. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Romanina 5:2-30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tsy niaro na dia ny zanany aza fa nanolotra azy hamonjy antsika rehetra, moa tsy omeny antsika maimaim-poana kova ny zavatra hafa rehetra miaraka aminy. Fantatrao ve fa amin'ny maha-kristianina dia zava-poana ny mivavaka ho an'izay ilainao. Ny tombontsoa sy ny fitahian'ny vavaka ao amin'ny testameta vaovao dia ny manome antsika fahafahana hanorina ny sitrapon'ny ray eto tany, fa tsy hivavaka ho an'izay ilaintsika. Efa feno ny filantsika. Na inona irianao na ilainao eto amin'ity zao tontolo izao ity dia efa nomenanao zany. Ny tokony hanaranao dia ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra mba hifanaraka amin'izay rehetra takianao, satria anao ny zavatra rehetra. Koa aza misy mirehare amin'ny olona fa anareo ny zavatra rehetra. Korintiana 1:7-20 no misy an'izany tenin'Andriamanitra zany. Izany no zava-misy ankehitriny. Tsy fampanantenana zany. Ankehitriny anao ny zavatra rehetra. Ankoatr'izany dia hoy ny Efesianina 1:7 isaorana ny Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay nanome antsika ny fitahiana ara-panahy rehetra any an-danitra ao amin'ny Kristy. Mario fa efa voata amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra ao amin'ny Kristy ianao. Tafiditra ao koa ny fitahiana ara-batana, satria ara-ny ara-panahy no miteraka ny ara-batana. Ny kely dia tafiditra ao amin'ny lehibe kokoa. Avy amin'ny apôstôly Paoly ireo andininy teo aloha. Inona no hevitry Petera momba io lohahevitra io? Vakio ny Petera voalohany. Petera faharoa 1:7 ary jereo ny tsy fitovian'ny fahamarinana. Izao ny voalaza ao. Araka ny nanomezan'ny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eritrereto zany, izay mandrakotra ny zavatra rehetra. Hitanao ve hoe nahoana ny fiainanao no tokony fiderana sy fisaorana tsy misy farany an Jehovah? Mety hisy ilaza hoe eny, andiny teny mahafinaritra ireo, nefa tsy toy izany ny ainako. Izany no misy satria nisafidy nijery ny fiainana avy amin'ny traikefanao ianao, fa tsy ny ampifanaraka ny traikefanao amin'ny teny. Izany no antony ilainao mianatra ny tenin'Andriamanitra sy mahazo azy ary mampiatra azy io, ary iseho eo amin'ny fiainanao ny fitahiany. Aleloia! Tahian'Andriamanitra manokana ianao. Ny misy ny fiangonana Korastambasy dia ety Ambohibao ampitany station Total 2e étage. Koa manasanao ampitiavana tompoko. Ny fotoam-bavaka dia isaky ny alahady amin'ny 7 maraina ary ny alarobia amin'ny 5 hariva. Samy tahian'Andriamanitra tompoko.